Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Rain'ny izay eny an-danitra fa manomboka izao no iainanay ny herinandro masina. Misaotra ny amin'ny tahianao ny fiainanay tsirairay avy. Hitondra fanavaozana, hitondra indrindra fiainana sy fahavelomana ao aminao ho anay anie izao herinandro masina izao. Dia ho tafahombona fo saina mampanahy aminao Jery Jesosy Kristy. Atsiaro tokoa fa nangidy teo anatrehanao ny nanatanterahana ny famonjena mba hahatonga anay ho tonga zanak'Andriamanitra. Noho izany dia ny fanahinao masina ny hiasa aty anatinay tsirairay avy Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika omaly fa afaka niara-nankalaza ny dera sy nanome voninahitry n'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Niaraka tamin'ny fiangonana telo tonta dia ny francophone, ny anglophone ary isika malagasy. Dia misaotra ny tompony amin'ny haim-panahy ny fampizarana rehetra hoentsika indray mamakivaky ny androm-piainantsika sisa rehetra. Ary tena isaorana ny tompony asan'ny fanahy miasa mampimbona antsika ato anatin'ity paroasy lehibe atitude ity ry havana. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ireny rehetra ireny. Ankehitriny dia miarabantsika koa amin'izao herinandro vaovao izao, herinandro masina. Raha ny tokony izy dia miara-mivavaka kanefa moa tsy afaka mantanteraka izany tsika noho ny antony samihafa dia ny alakamisy masina sy ny zoma masina ry havako no iarahantsika manantanteraka efa mampionana hatrany ary, fa dia ny alakamisy masina sy zoma masina dia mitovy avokoa ny fandaharam-potoana samy manomboka amin'ny fito hariva. Fa saingy izao fotsiny indray ny alakamisy masina toy ny mahazatra dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ry havako, manomboka izao ary dia mandeha ny fiainan'i Jesoa arak'izay anambaran'ny filazantsara ny Matio azy no mba iarahantsika amin'ny saintsaina hoe tonga amin'ilay miteny vahiny hoe revivre l'histoire, izany hoe mba miaina indray tsika amin'ny saintsaina ny amin'ny herinandro masina. Raha nanamarika ianareo dia ny filazantsara araka amin'ny Matio no vakiana foana tao anatin'ny perikôpa nandritra n'ity volana aprily ity. Noho izany dia izay fitantaran'i Matio ny zava-nisy ny ainan'i Jesoa tao anatin'izany herinandro masina izany no hifampizarana amintsika ry havana. Koa anio ary izany dia hitanisa isika. Voalohany ny sapandrofia no nidiran'i Jesoa tamin'ny amboninahitra tao Jerosalema dia nankalazaintsika maly izany. Dia ny alatsinainy masina raha izay no filaza azy tokoa dia Matio dia mitantara an'ireto zavatra telo ireto no nataon'ny Tompo tao Jerosalema izany. Tsy misesy moa ilay izy kanefa tsy maninona fa dia ambarako arak'izany fotsiny. Voalohany dia hoe nanozonany an'ilay aviavy tsy namoha. Izy izany dia hitantsika amin'ny Matio 1:1-20 ka hatramin'ny 2. Avy eo indray dia ny nanadiovany ny tempoly ka nandroahany an'izay nividy sy nivarotra teo an-kianjan'ny tempoly. Io dia hitantsika amin'ny Matio 1:1-20, 2 sy 7. Fa izay niavaka Matio ihany no milaza an'ity izany dia ilay fanasitranana izay nanaovako azy farany, ilay fanasitranana nataon'i Jesoa an'ireo jamba sy nandringa, hitantsika amin'ny Matio 1:20 ihany 1:4. Arak'izany dia mbola manan-tanteraka mandrakariva ny asa-pamonjena amin'ny mampamonjy sy mpanavotra azy ny Tompo na dia ao anatin'izao atao hoe herinandro farany mangirifiry teo amin'ny fiainan'izao ary. Ry havana, izany rehetra izany dia nataon'i Jesoa ny alatsinainy masina raha izany mba hanehoana mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra ary indrindra mbola mampita hafatra ho antsika fa izy tenany mihitsy ilay vaovao mahafaly
mitondra famonjena sy fanavotana ho antsika. Izany koa inganiry havana ity herinandro masina ity ary tena mba himbona antsika amin'i Jesoa ka hitondra antsika ho amin'ny fibebahana tanteraka, satria amin'ity herinandro masina ity no hamaranantsika ny loko litorjika volomparasy. Dia hitondra antsika ho amin'ny fibebahana tanteraka izany mba ahazoantsika indray mitsena amin'ny Pasika amin'ny fahamasinana ry havako. Dia mirary ary izahay ao anatin'izao herinandro masina izao mba hitondra fihavozam-panahy ho antsika tsirairay avy. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka miaina miaraka amin'ny fiangonana kristianina amin'izao tontolo izao ny herinandro masina. Koa mitenena aminay mandrakariva ianao fa vonona ny hainao izay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanany. Amen.